fa mahatonga ny zalahy tsy maty manota samanao de fatany fa le justice mihitsy no efa sur mesure hoe karazana trondro ohatry zao de tsy ho azony io arato io mihitsiny etraito sasany zany efa misy grosse mivoaka grosse de justice en bonne et due forme makasika olombe eo amin'ny firenena fa tsy miatra le grosse manakory aby tsika eto amin'ny ty live tsy nomanina mihitsy le izy tsy niomanany anao live fa misy antony manokana zay natapakevitra anao live tsy laza vaovao kory aho tsy ohatrany amin'ny carte sur table reny fa fifampizarana zay tiako anaovana karazana commentaire sy analyse miainga avy amin'ny article nosoratany ty rangaza diso fatatsika ty tsy manana fifandraisany aminy aho tsy voatery hitovy firekevitra aminy fa ny hevitra zay zarainy no hitako hoe misy fahamarinany tsy izy rehetra no ifampizarako aminy fa misy point maro zay tovizako hevitra aminy ary mbola tiako anaovana réflexion fanampiny na tsikera ihany koa ararotina ifampizarana eto tsy zany fa ny article nosoratany ingay Zazara Mandimby Arson ny aminy hoe tokotokony ho toetry ny atao hoe transition satria na tiana na tsy tiana itsika am'izao fotoana zao de ao anatin'ny période de transition na de tsy lazaina officiel aza fa lazaina hoe refondation de transition tsika ny thème zay tsy hoe thème zany fa nataoko lohateny zao live androany zao de hoe ny olombelona sy ny fahefana mahatonga an'izany zavatra zany matsy raha mijery ny fizotry ny toedrara ao Madagasikara tsika am'izao fotoana zao de teny anankiray no azoko amitinana azy cacophonie totale cacophonie zany hoe tsy misy lohany tsy misy vodiny tsy fantatra tsony hoe makaiza be deabe rehefa mantany any fiarahamonina eny ianao mba tsaponge ny olona manaovana sondage d'opinion na micro trottoir de antanio ny olona de hoe ho aizy tsika ty zay ny fantany mipetraka na koa hoe hanao ahoany ty tatary ty dia mitovy daholo valy teny hoe tsy hay ny andry mbola tsy fantatra ny andry zay le hoe cacophonie totale ary ny olana de ty na tiana na tsy tiana ho anareo zay mitondra am'izao fotoana zao de tsy niomana nitondra ianareo donc rehefa tsy niomana nitondra ny olana anankiray noho ny atao hoe entre guillemets tolona zay mampieritreritra any mahatolona azy fa ataotsika hoe tolona dia mitatone marché à tâtons zao vaza naviguer à vue ka mandeha amina influence na lobbying amizay samy manao lobbying daholo misarika ny rehetra ary zay mahatonga an'izy tia tsy fantatra tsony makaiza ny karana manao ny ataony ny assemblée nationale manao ny ataony ny loranjy manao ny ataony ny miaramila ihany koa ny grenier any amin'ny misy azy any ny panneau politique moa de fa tsy lazaina tsony ny azakazakany ambany latabatra dia zany rehetrarehetra zany mifangaro hoe hoaizy tsika ty ka rehefa sendra namaky an'ity article ny Zazara Mandimby Arson ty dia ialako tsy indrindra fa article n'olona moa izy ty de ajaina am'izay nanoratany azy fa ho zaraiko par paragraphe de voatery ho vakiko amin'ny nanoratany azy ary anaovako commentaire ao anatin'izany zavatra zany tamy teny frantsay nanaovany azy ka dia ajaina ho aho ny asa soratry ny tompony monsieur Zazara Mandimby Arson zay soranazy be deabe zao zany anomboany paragraphe voalohany dia par paragraphe nanao commentaire ary aveo no ilaza ny hevitro tsy ndriko sasa hevitry Zazara Mandimby Arson aloha zao de aveo ilaza ny hevitro Madagascar, la transition pour la refondation serait-elle en train de se dégénérer? Justice sélective, petits arrangements régionaux et bombes ethniques en cours d'allumage. Awa, raha tsorina hoe de hoe
ny transition zay nolokona hoe refondation am'izao fotoana zao zay de toa iderapy to tady andehany amin'ny tsy alehany ka sao lao izy sanatriaviny zany lasa handeha amin'ny atao hoe justice sélective. Nahita ny fanambarana zay nataony ministry ny fitsarana zay tena tsara be tokoa le nteneniny hoe tsy hijerena tavan'olona ny fitsarana. Enganie, on ne demande que ça. Fa izao zay le loha hevitritsika teo hoe ny fahefana. Inona no garantie ananatsika hoe izay manana ny appareil d'état am'izao fotoana zao na amy lafiny justice na amy lafiny gouvernement na amy lafiny assemblée nationale tsy mampiasa azy pour des fins personnelles. Ohatra ny vengeance. Miteny daholo moa nareo hoe tsisy règlement de compte. Ahoana moa ny inona an'izany? Inona ny garantie fa tsy ampiasaina lay appareil d'état ho amina règlement de compte? Tsy mbola mijuge an'izany izy fa miteny hoe omeo ny garantie. Raha iteny nareo matokia nareo mifona tompoko fa zay tsy misigny échec blanc satria ny olombelona rehefa izy manana plein pouvoir dia rare mba tsy lazako hoe tsisy mihitsy fa tonga de manapatra ary tonga dia mora kely mibascule de l'autre côté la partie sombre de l'histoire. Andriamanitra ihany eto manaratra lahady androany dia tsy mitory teny akory fa matheolojiana de manao réflexion théologique koa nefa koa mijery ny raharam-pirenena. Andriamanitra ihany no mampiasa ny fahefana ho fanasoavana ny olona fa ny olombelona tsy mazaka fahefana zany na izy na zaza miteny zao je fais partie de l'olombelona. Ny olombelona tsy mazaka fahefana fa tonga dia na izy anao règlement de compte na izy hangalatra na izy hanao zay hanompon'ny olona azy tahaka ny empereur Domitien culte de personnalité. Izay ny antony nahatonga anay ny antsoantso hoe asiovo balizy aloha vao mitsangana lay gouvernement sy lay firenena de refondation mba hiarovana garde fou ho atsika menakavy fa quand un fou reçoit le pouvoir il est dangereux. Zany tsy miteny adala reo olo reo fa isika olombelona ny tondroko am'izany. Isika olombelona dia adala tsy mazaka ny dose-nio fahefana io tsika. Ça nous monte à la tête dia tsy maintsy alay-panahy hanapatra an'io fahefana io. Noho izany izay natonga anay miteny hoe tokony vao nyrava lay azo le fanjakana de tonga de avy hatrany de nametraka ny garde fou fa tsy hoe gouvernement ny mamaiky fa tsy hoe ny assemblée nationale mbola tazomina mbola averinay zay ny antony matonga hoe tokony tapahana daholo ny pouvoir rehetrarehetra de andao asina garde fou mila ambenana même colonel Michael, je suis désolé mon colonel, mpiandra ianao mafinaritra fifoazana ianao fa olombelona ianao, tu ne restes qu'un être humain. Tsy nisy angamba ny olona farak'izay malemy fanahy mihoatra no Davida mpanjaka fa rehefa teo ampelatana ny plein pouvoir de mivadika horery izy. Jereo tsara nataony nampamono ny Oria nanao combine ataovy ery amin'ny premier front ery izy de am'izay maty de arrangena maskena ny fahafatesany de lazaina hoe il est mort pour la patrie, il est mort pour le roi, de nomena chevalier de l'ordre national mihitsy Uri hoe maty ho an'ny firenena, maty ho an'ny fanjakana, nefa tsika malala tsara fa masqué, truqué, manipulé pour tuer mais de manière noble. Zao lazaiko anareo ny fomba famonon'olona anankiray na fieliminena olo anankiray tsy voatery le gidragidra ohatran'ny fanao sasany hoe avela tonga de samboriko de ataoko any amponja na ataoko sestany. Misy fomba maro. On peut lui donner un cadeau de karakarainy izy de alefery en première ligne izy de aveo izy vitaindry zalahy. Zay le izy. Tiako tenenina hoe na i Davida mpanjaka zany nanana an'izany toetsainy zany. Ilay Davida sarokenatra kely, ilay Davida kely tsy de manahoana kely iny. Rehefa teo ampelatana ny fahefana de il est devenu fou. De namboariny ny maskeny lay toerara.
ka tiako tenenina zao hoe za koa ataoko ao anatin'izany tsika rehetra. Là, c'est le pasteur et le théologien qui parlent, nefa miresaka raharaham-pirenena. Asio garde-fou reo mpitondra ireo. Manomboka any amin'ny filoham-panjakana, ny premier ministre, ny président de l'Assemblée nationale, ny HCC, inona ny garde-fou iarovana an'ireo olona reo tsy hanapatra ny fahefana. Tsisy. De imaginenareo olona voavy niaran'ny Antsonjay tany amin'ny régime any Andry Rajoelina no miakatra amin'ny fitondrana, iza no hiteny aminareo fa tsy hamaly ka mavandy aminakahy hoe zay mafy nahazo azay anaindray zao. Ça se voit amin'ny resaka nomination fotsiny. Manahoana ny fanendrena olona amin'ireny toerana mpanjakana ireny. Misy olona tena nanao ny asany ara-dalàna de zao hoe miala fa ela tamin'ny andro ny anina de anaindray zao ohatra. Zany eny elizy. Dizay hoe natao refondation, nanareo ve natao refondation de tonga de hoe bulldozer. Inona le garde-fou izay nampidradradradrana hoe raha zay manokana za tsy mpanao politika. Za tsy mahay politika. Za tsy lahatra aminareo galfantsy reo. Za tsy diplomate, tsy mahay manao resaka amboamboarina ohatranareo mahay manao lela roa io a. Fa niany ny foko no miteny, c'est mon cœur qui parle et je parle avec mes tripes. Nandrasanay vahoaka de hoe voazo ny fitondrana ny fahefana de tonga de zao hoe andaotsika handinika aloha hoe inona le garde-fou fa trop loatra le fanapara-pahefana anazo atsika teo zay. Fa izao io teneneny Zazara Mandimby Arson io, la transition pour la refondation serait-elle en train de dégénérer? Justice sélective, petits arrangements régionaux, bombe ethnique en cours d'allumage. Misy tady aprehitra guerre communautaire rehetra de mitodika manokana ho an'le olona tady ivoiny OPK. Tsy izy zany. Tsika tsy miady amina tokon'olona fa tsika miady amina olona anankiray na roa précis zay mpanangotry ny firenena. Aza manaiky manipuler ny olona zay mal intentionné satria misy olona te irégner dans le chaos. Fomba anankiray zany. Asina chaos le firenena de am'izay manjaka am'izay le olona te hanjaka. Ary io mbola misy tiako atongavana rehefa avy eo. Donc misy olona manao incitation à la haine any amin'ny resaka communauté. Tsondroko misy communauté karana. Tsy hoentina mifoty ity fireneny ity. Ary tsy hoentina milohana jilamboto. Mialatsiny amin'ilay fomba fiteny. Fa ampiasao ny saina fa tsy ampahafirin'ireo firenena nisy guerre civile tsika. Ravene zany tany misy génocide zany raha olona. Zany manana kristianina eo ambany fifehezako mpiangona rwandais hatram'izao tsy mbola mikatona ny ferin'ny ny adiny otositotsy nefa efa 4 taona zany mipetraka aty a Belgique. Traumatisme tsisy ohatr'izany hatrany amin'ny ina ho filazana zany hatraty amin'ny olona zay hoentina rehetrarehetra. Ka tiako tenenina aminareo dia mila mitandrina atsika ny am'izay zavatra rehetrarehetra izay manipulation ataon'ny olona hitaritandratsika mikorotana dans le sens hoe hiteraka guerre civile. Zay zavatra zay no iangaviko atsika vaoaka hoe aoka atsika ho mailo fa tsy mitondra na inona ho atsika zany. Toy izao lay vaky ato. Madagascar devait vivre une transition exemplaire. Oui, tena miandrandrana zany dolo tsika mianakavy. À la place, le pays assiste à une dérive inquiétante. Mbola mampanahy. Dérive inquiétante. Io mbolako zay tenin'ny Zazara Mandimby Arson zay. Une justice à géométrie ethnique. Tsy fantatro moa tiano tenenina. Ataoko anazy zay fa tsy mandeha am'izay aho. Fa ity des libérations arrangées. Inona moa natonga anay nizara teto hoe avoay nash moa izy iny nash 7 hatram'izao io zalainy de mbola migadra any amponjany
tamin'ny resaka andrajoelona de nisy ny hoe ny olona rehetra hoe gadra politika sy ny resaka t-shirt nanaovany raha tsy diso a de zay no tsy namoano nampidirany sasany azy tany amponja manino izy io tavelany fa ny sasany tateorina mivoaka zay lesaky hoe misy 2 poids de mesure nanao antsotsika teto any dilanina isoranatsika vahoaka ray mantolo nyrohitra namoaka dilana fa misy zanakitsika tsy hoe sanatria manao rasisme fa olombelona dolo tsika tsy misy manao combien any no ny etraketraka politika manao ny libération sa ve le libération koa fomba anankiray azahoana fon'olona mametra-pantanina ao a za tsy miteny hoe tsy miaccuse an'izany izy mba hafahana miachete ihany koa na mividy ny fony olona satria am'izao ane tsy fantatra tsony ny motivation ny olona mandray perspective politique satria samy manao kajikajy ao ny manomana ny présidentielle mavandy anareo amin'ny gouvernement raha tsy efa samy manomana ny présidentielle dolo nareo sy ny akolafinareo mavandy na hiteny aminay tonga fanivana mon œil vous préparez tous l'élection dia ny élection no maniny sasany de miankina am'izay ny décision le olona rehetrarehetra zany hoe tsy le refondation no akany perspective fa kajikajy ny élection dans tsy haiko 2 ans sa 3 ans zay le izy de toy zany une justice des dossiers effacés en coulisses et un président de transition qui, au lieu d'apaiser, laisse planer l'idée d'une candidature future. Et là, je suis d'accord avec Zaza. Tena mialatsiny mon colonel fa za hitsy be erreur ngeza be nintenenanao hoe iza mahita afaka milatsaka rangatahany olona vous faites planer le doute tonga de na tianao na tsy tianao mon colonel dia ozony olona hoe mangaratra départ ianao satria ny nametrahananao teo dia anao refondation fa tsy manomana élection hametraka ny ady fototra donc zany a ho an'ny mpanao politika rehetrarehetra sy ny platsaka iroatsaka rehetra dia efa mivadika o mialatsiny adversaire politique ianao fa tsy ray aman-dreny anao ny refondation intsony amy fomba ahoana moa no ananako fahatokina sy garantie fa ny décision raisina rehetra c'est pour la refondation ou pour une pré-campagne nanomboka ny andro zay lazanao aniny a de mipetraka ny dotoko ny amin'ny mesure rehetra zay ho raisina fa io moa ny olona mandeha amin'ny toe-tsainana fan club de mafatifaty be mpanompon'Andriamanitra zao tsy hoentina amina émotion sentiment ty raha raha-pirenena ty fa hoentina amin'ny saina mangatsidoa satria tsy mitovy raha ohatra ianao ka eo fotsiny juste pour la refondation de tena tsy se poser la question mihitsy za iny am'izay mesure ho raisinao fa rehefa faire planer le doute anao hoe rangatany vahoaka ilatsaka de ratsaka mazava be zany izy moa tsy zany dolo hoe fomba fiteny mpanao politique rehefa antaniny na ty andafy aty est-ce que vous serez candidat prochaine élection présidentielle oh ça dépend du contexte nefa efa vita dolo ny t-shirt ao efa Sarkozy ohatrany efa mivoaka ho azy ny boky ty ny programmako de nefa eo amin'ny plateau télévisé mody adala dolo fomba fiady ane zany ary miandry an'le atao hoe le aval populaire mba am'izay zany ny olona no ohatra hoe ka tsy zany no te hilatsaka fa ny olona no mangataka ilatsaka aloha tsika tsy fanao zaza tsy fana zaza toetreto za tsy miteny hoe tsy manana zo ilatsaka fa ho anay zany de zao hoe mametra-panontaniana indroa intelo zay zao isaky ny mesure raisina hoe zao mesure zao hoe pour la refondation ça un investissement pour le pré-campagne tsy azonao sakanana am'zany ny olona eritreritra an'izany de ho toy zany raha Zaza Mandemerson lazaka hoe miankina am'le article Zaza Mandemerson ohaty quand la justice devient un instrument politique ozy anazy manokana zay fa za tsy miditra am'izay
Les faits qui s'enchaînent donnent l'impression d'un système où la justice sert avant tout à régler des comptes avec une seule catégorie de citoyens. Les arrestations, les poursuites, point d'interrogation, les détentions prolongées, point d'interrogation, les statistiques montrent que ce sont les mêmes qui en font les frais. De misy anarana akolafina fokon'olona zay tsy tonoko satria tsy tiako le izy satria nanjary micréer polémique. Mialatsiny aminao monsieur Zaza, tsy hoe akory midétourner ny article anao fa en tant que pasteur de miaro koa ny mba tsy hisiany polémique sur le plan ethnique. Pendant ce temps, ceux d'autres régions accusées de détournement massif se promènent librement, ou mieux encore, ils sont libérés en grande pompe, comme le DG de l'ACM Moses. Ina ny tiana zany ho tenenina? Ny tiana zany tenenina dia zao hoe sao dia misy gros poisson ohatra hoe marina fa tsy sotratra daholo zavatra rehetra fa misy ozy izy ka n'olona izay efa hitapoky hitam-pirenena dia mahazo liberté nefa tsy tokony hahazo. Selon plusieurs sources, sous l'influence directe de la personnalité du régime de transition de la même ethnie, et pourtant l'affaire est lourde, citée dans des enquêtes étrangères mentionnées par le FBI lui-même. Dixit Zaza Ramandiberson. Olivia Martin, personne n'est parfait comme un agneau. Je suis d'accord, c'est pour cela que nous demandons des balises. Soyez parfaits. Mais justement parce que nous ne sommes pas parfaits, justement, je me méfie de l'être humain et moi, j'en fais partie. Une anthropologie pessimiste, réaliste vis-à-vis de l'homme. L'homme est mauvais, donc il faut des garde-fous. Satria tsy natao ho an'ny olombelona ny fahefana fa lasa hoentiny hanaparana ny heriny sy hampafantarany ny anarany. D'autres barons, d'autres régions sont également intouchables. Ah oui, hein? Marina ny teny Zaza Ramandiberson aty. Ils deviennent transparents comme des anges. Misy miverina avy any amin'ny exil dia ils se montrent comme des messies. Tsy haiko hoe rehefa mandeha miala amin'ny Madagasikara ve ny olona dia nanefa sazy ve filazana zany ohatrany hoe nandeha purgatoire nandeha fandiovana taty Europe na tany Amerika na tany Afrika dia rehefa miverina avy any dia hoe comme si de rien n'était. Efa antsona ataontsika teto zany Zaza Ramandiberson manamafy an'izany ary miverina avy any reny dia miady ho an'ny cause ny vahoaka, ce qui est bien. Fa manahoana hoe fa manino reny olona rendray avy eo no raisina toy ny héros. Par exemple, Zaza Ramandiberson teny aty, ceux impliqués dans le trafic de certaines choses, de malversation au sein de la CNAPS, sous le régime de Erazon Armapian, les dossiers seraient-ils évaporés ou effacés? Murmurent certains, toujours les mêmes ingrédients, Awanatanzani, alliance locale, loyauté ethnique, etc., etc. Tu dis quoi? Article sur ni Zaza Ramandiberson zany. Nana anazy zay, za manokana dia miteny hoe magaga tokoa fa misy certains dossiers tsisy resaka. Ty zao tsy haiko nareo ve matsikaritra, tsy resaka dossier resaka fa resaka toedrara mihitsy. Ny miverimberina foana eo amin'ny tambajotserasera dia Mambra Vatomanga. Zany hoe cristallisé any daholo zany colère populaire. Fa raha matsikaritra nareo ve maheno hoe misy resaka momba ny Andry Rajoelina am'izao? Olony Loranjy, fa tsy misy resaka momba ny Andry Rajoelina firy tsony, comme par hasard on a oublié le gars. Monsieur Tsay Christian,
tsy nisy intsony na frazy ray na mo ray na inona miresaka momba azy zay le mahatonga ny hoe ahoana lay justice sa géométrie variable mampametra-panontaniana izy a malasa saina ary rotiko zany ity article ny zazara mandeha sao andefasako ny réflexion ko hoe ahoana tokoa moa zany hoe ohatrany hoe misy manipulation na opinion publique zany vers 2 ou 3 personnes fotsy fa sasany y a des oubliés misy ohatrany adiny fisiany sasany ary raha mbola mandeha metsena ara-dalàna tsisy tahotra tsisy enatra toy ny hoe zanaka vaviny masiny marizy avy eo ohatrany tsy nanao ratsy tam'ty tany ty manao asa sokely tseroa pour faire oublier un peu les choses point d'interrogation zany. La transition, Zazara Mandeberson est en train d'amorcer le pire. Ce qui devait être une période d'unité devient un terrain miné. Youn Matunganay mianso netowe inclusivité, discussion nationale. Tout que nous voulons discussion nationale. Si na maika zan nanangana gouvernement zan, si na maika zan fanendrene tsero zan fa iti we aiza les garde-fous areona lay unité nationale. Io unité nationale io zao tena mpatitaky ary zavatra mampatahotra manokana ary zay tiako atongavana amty alina ty hoe rehefa manana fahefana dôly amizay na misy azy any de samy manana ny patron amin'ny influence politique any de samy mandrio imagineo zany Madagascar zany io de ohatra misy tady kofé ohatra hoe fatorana kofé folo zany Madagascar ty zany pro Andro Rajoelina makany ty pro tsy haiko hoe karana tsy haiko filazana azy ty pro Siteny ty pro Mikael samy makany azy de samy mandrivotra amizay de zavatra mampatahotra ty zany tahotra aloha mety teninareo parano enao hoe tsy maninona misy teny misoratra masina zay miteny anty hoe aleo izy miteny hoe tsisy fiadanana ato kanefa misy fiadanana ihany toy izay miteny hoe misy fiadananao kanjo tsy misy raha vadika miteny hafa de hoe aleo miteny hoe tandremo fa misy loza ao aloha ao après tsy misy tant mieux raha ny fandriko de que j'ai tort tsy maniry mianana ny rariny mihitsy am zany engany ho diso aho fady soka ao anatrehan'Andriamanitra sy ny tany raha hoe nisy ahiahy nandalo saiko kanefa sanatrehan'izany tombona le izy rapakapitso de tsy niteny aho mbola andeha niakamoka am'le patron be ako ambony ao hoe fananinona anao Jean-Luc tsy niteny de iteny ka izy ane tsy haino hoe izy anefa manana ny mokondohany ny azy anefa mandeha amin'ny culte de personnalité ny azy anefa tsika samy tsika ny taigna samy taigny tsika samy avery amin'ny faritra ihany tsika samy kristianne tsika samy silamo hoe tsika samy zao hoe dia mifanamboamboatra ao tsika zay zany donc zany adidiko zany aleo zany ho diso aleo zany voatoraka voatabisy vato toy zay tsy niteny ho mafy amiko ny manenjika ny eritreritro rehefa avy ina zavatra atahorako hitanareo za tsy miteny hoe mitovy amin'ny Libye tsika Libye Irak sy ny sisa tsy mitovy fa misy inspiration hoe nampanantenana libération le firenena hoe dictateur lay Kadhafi taditinareo ngamba ho anzay mahita tantaran'ity Libye de nampanantenana liberté ouais liberté pour la Libye nomena tokoa le soi-disant liberté ina ny zavatra nitranga faction na rebelle no mitondra ny Libye amizao hoe général iza moa izy le mitarika ny rebelle anankiray de nisy tena ambony ambany Libye amizao fotoana zao tsy hoe de l'or Libye taloha fa ambany aina kely fa ambony ambany Libye amizao zany hoe les promesses na liberté mivadika cacophonie mivadika rebelle lasa fitondrana rebelle io no atahorako Madagasikara tsika mety tsy ho tonga am'izany ary rarina tsy ho tonga am'izany fa zao samy manana esprit na rébellion daholo zay nareo mitondra eo ao amin'ny gouvernement
manana esprit revanchard, manana esprit na rébellion hoe non mafy zay hitsaka anazy anay tamin'ny andro radiola zay a miomana fa ho avy zay sy ny angady sy ny arona de samy anao an'izay daholo hanakory ty fireneny ty hanao akory ty fireneny ty satria ianareo samy manana patron politique anareo daholo satria ny consigne ny parti politique mazava hoe tsika de zao on s'en fout de la refondation tsika de zao ko ozy ny karana on s'en fout de la refondation tsika de zao ozy ny équipe ny gouvernement on s'en fout de la refondation fa iny aloha ny mody atao hoe andro ny fanovana zao zao toko miteny andro ny fanovana daholo fa tsy fantatra tsony le sensiny atao hoe fanovana am'izao tsy dia misy fahamarina ny teny zazara mandeha miarson eto ty ouais il est temps de se ressaisir aussi car dans la tête de certaines personnalités sans scrupules, hommes de paille de forces impérialistes, une équation dangereuse s'installe et pendant ce temps, les autres ethnies, même lorsque les dossiers de corruption s'accumulent, attention, attention, cette perception issue de faits réels n'est pas un simple détail à négliger aux is. Au contraire, c'est la matière première de toutes les tragédies ethniques du continent africain entretenues par des forces impérialistes pour diviser et régner. C'est ainsi que naissent les purges. Et on zay de mitsangana zay am maha gardien de la révolution andray soroko ny casquette teo fa gardien de la révolution. Les souverainetés nationales, c'est les unités nationales en danger. Les souverainetés nationales, c'est une unité nationale en danger. Fa misy ny mikionikionina an'izay fanakorontanana général andraitra zay dia am'izay a manome alalana na excuse na bouc émissaire ho an'ny sasany hanao an'le projet machiavélique. Ka mifamono izy tsinona ka fa zao izy dia ho avy am'izay sasany misupporter ho messi zay ane le fomba fiady zereo zao mieny venareo le peu importe manipulation na iza tanareo le am'le jiramatsiny rehetra maly iny miteny ambom-posita izy anga izy tsy taditiko tsony dia irairain'ny olona le hira nataony raha tamin'ny andro rajoely iny hainareo le hira fa tsy lazaiko eto de navadiky ny zareo ny tonony de ho iaho hoe afaka miteny sika reny ane olan karamaina reny ane pikaramanady d'accord tsy manda fa na zany naty zany mampatsiaro ny tantarany zanak'Israely mbola tsy tonga tany amin'ny tany Kanana akory fa mbola dans le désert de ina ny réflexe ny olona andao hiverina any Egypte andao hiverina any Egypte fa any au moins mba mihinana tongolo na de mifatotra rojo zany tanana sy ny tongotra au moins mba mihinana concombre sy melon na de andevo aza tany hitanareo le ao anatin'ny construction mentale le gasy aleo zay au moins mba mihinana kely na de andevo ozona aza toy zay tsy mihinana mihitsy nefa manana liberté. Oui, raha ampisafidianao ambony plateau ny gasy zao hoe izy ny tianao mahazo kely fa fatorana rojo ny tananao sy ny tendanao sa tena miafy anao ary tena hiaritra ny mafy anao fa libre, il va choisir les chaînes, il va choisir l'esclavagisme satria rehefa mba milelaka kely de zay ary io no danger ngezabe migeteny firenetsika hoe rehefa tena atao contre nga le liberté ohatrany tsy de ilaina fa aiza misy hinanana ary zay no mampieritreritra tsy ny vahoaka ihany resaka eto fa hatramin'ny olona zay manana fahefana aiza misy hinanana. Ok, donc mora kely amin'ny olona eritreretinareo ny zanak'Israely tsy toriteny nataoko eto fa akana lesona ny fiainana efa tonga eo ambaravarany tany Kanana ry zalahy. Imaginez hoe il a fait tout ça
ils ont fait tout ça efa tonga mbaravarana de ny rahana i Joshua Caleb mandana mba misafo kely le tany ohatrany ahoana paozipoziny ao ankolafin'olona anankiroa zany ny iraka zany anankiray nijery de ny iraka anankiray Joshua Caleb tsy mitovy ny rapport rehefa miverina ny anankiray de niteny hoe tsy lany olona goavana be dolony ao ce sont des géants andaotsika hiverina any Egypte ay eritrereto hoe efa niaritra ny anoanana sy ny hafanana sy ny aretina ny kakeriny bibilava ny pita ranomasina niaritra loza folo niaritra zany rehetra zany fa juste hoe misy nanova nanatsatso tsy lany ndao hiverina izy mianakavy ny tapa-kevitra ndeha hiverina grave ele zany efa eo fa tsy hoe mbola hoe aizy izy zany efa eo olona roa sisa no nasany teny hoe efa natolotry Jehovatsika ny tanàna de Joshua Caleb zany satria tsy nijery ny angezan'le géant zala fa nijery an'le promesse hoe liberté à n'importe quel prix rivoaka malagasy aza takalo indray milelaka ny liberté anao aza takalo ny dokadokan'ny olona am'resaka vola ny liberté anao mafy ny nahazo anao nandritra zay 12 taona zay mafy ny nahazo anao talohany ty 12 taona sy ty fa ny tany aloha tiana anazy zany révolution tsy révolution contre ny Andry Rajoelina fa révolution hatramin'ny zay mihitsiny nampinanana tsy fihinana atsika malagasy aza takalo tately ndray milelaka ny fahafahanao ny fahafahana tompoko de tsy maintsy misy prix à payer tsisy liberté gratos zany eto ambony tany na iza no miresaka izany mahatonga sasy kalanareo ve zany isany anome volanareo banque mondiale io ihany fa inao nga olona libre amin'ny banque mondiale est-ce que vous êtes libre avec la banque mondiale atao ohatrany toto kely tsika hoe zay nataon'le ranga iny anaka tsika nohariny ohatrany toto tsika hoe ireo raha vao mahazo taola nareo de faly ok fa rehefa aveo mialatsiny a fa ny taranakela no andevozana taranakela no andohan'io tsika zao mbola andohan'io téléphérique io tsy fantatra zany olo amin'io oui nga io averinareo fa vita fotsiny hoe lasa ny Rajoelina de afaky tsika tsia zaho ny zanako ny zafy keliko mbola inafatiny ampandohan'io ary tsy vita fa mbola iampy zay omeny zareo ndray koa de ozany sasany hoe rehefa azotsika ny reconnaissance nationale internationale ça nous suffit on s'en fout qu'on soit esclave ndao hiverina any Egypte andao hiverina fatorana rojo mba any lisany au moins mba mihinana concombre any lisany au moins mba mihinana melon any lisany au moins mba mihinana hena tsy anao lisany ve miverina any lisany mba mihinana kanina aty lisany miaritra ny trefla mofomofo tony ena koa tony mofomofo tony le mana zany ny rano tsy misy hoe isasana be deabe fa arakaraky ny rehefa misy fitahina avy amin'Andriamanitra vao misotro rano solution de facilité ndao hiverina any Egypte any misy sakafo izay ny zavatra hanjoatsika io hia mafy ty fiainany ty de fa mitena eto ho mafy ny fiainanao Madagasikara ary ho alay mpanahytsika hanao marche arrière ary efa manomboka mandeha zany feo zany am'izao fotoana zao efa mandeha zany feo zany am'izao fotoana zao ndao hiverina sokafo tsara ny masonareo autour de vous efa mandeha misy mivoy zany hoe andao hiverina any Egypte de oziny miaramila zay tsy miaramila fa tenina miaramila hoe marche ou crève tsisy afatsy zay marche ou crève rehefa tsy mandroso anao de vitany aminao zay le mahatonga anay am'teny hoe ho atao ve izy ty sa tsy ho atao e ary azafitahana le vahoaka fa refondation ny fanarana fa tsy préparation élection présidentielle satria ny zavatra tsikaritra dia refondation pour préparer à l'élection en vue de certaines personnes tsisy refondation zany eto mifona ao amin'ny fomba official no lazaina azy gardien de la révolution sy ny refondation de Madagascar RGN tsisy refondation zany eto resaka katao fa katsikatsi politika ny misy eto fanamboarana seza ho afaka 2 ans ny misy eto
samy mandeha samy sakoroka dao hitapirenena e makany Russie makany Russie makany Frantsa makany Frantsa mandeha makany ambany tany makany ambany tany tout le monde ils sont fous de malagasy tsisy raharaina anao vaoka malagasy zany e za miteny anareo zany tsisy raharaina anao vaoka malagasy zany natao mitohatra fiakarany ianao natao serpierre ianao de iny foana no atao refrain fanovana inona raha tena sananao fanovana tsika tonga de vao mipoka teo amin'ny 13 mai tonga de hoe apetrao ny ady fototra apetrao ny balise ahoana ny arovana ny mpitondra tsy hanaroatra fahefana on lui a donné le plein pouvoir vous prenez des risques énormes manome plein pouvoir olona zany mbola averiko ndray ny olombelona hoa tsy mahazaka fahefana fa mila fehezina izy mila asina lamboridy izy fa izy adalana fahefana ny olombelona adalana fahefana ny olombelona ke itenanareo ka mpiandry ane izy tsy garantie zany amiko fona za zao mpiandry za tena miteny aminareo ratsy aho mpanota torotorona tamin'ny elaka sy fahotana ratsy tsika olombelona ozy izy Martin Luther zay manao hoe la raison c'est la putain du diable mialatsiny am'le teny Martin Luther zany la raison c'est la putain du diable zany hoe efa namidy ny conscience zany hoe ka matoky ny conscience ny za tompoko tsy matoky ny conscience n'olombelona zany zay mahatonga an'Andriamanitra mametraka lalàna ny loi naturelle ny loi civile ny loi pénale de naharovan'Andriamanitra ny olombelona satria tsy zaka ny olombelona ny fahefana nizy tsisy auréole eo ambony tapon-dohatsika eo noho zany ny zavatra tena nandrasana amitsika raha teanao fanovana tsika de zao hoe andao iresaka de andao apetraka ny ady fototra andao apetraka ny balizy andao ferana ny fahefany mpitondra andao tsy omena fahefana plein pouvoir fa contrôle ahoana ny afana amy contrôler ny fahefana ahoana ny sy ny contre pouvoir rehefa misy contre pouvoir io rehefa contrôler izy rehefa évaluer izy na de te angalatra ary izy na de te anapatra fahefana tsy afaka aza manofo nareo ina moa matafavoaka ny firenena tandrefan'io tsy hoe izy ny mahay mitsika raha mbola manana matière grise noho izy fa nanazy ny discipline ary ny discipline tsy milatsalatsaka fahatany fotsiny fa misy fifampierana mba te hanao koa reo fa tsy afa manoatra satria voafetra me ohatra tsotra aminareo fotsiny tsy hoe kory nanay ny exemple amy resaka fitondram-piangonana ina moa mahatonga ny korotam-piangonana Madagasikara fa manana fahefana ny mpitondra-fiangonana mangalatra ao amikesin'ny fiangonana sy nikesin'ny institution aty aminay atya tsy manana droit même 1 centime ny pasteur amy raha trésorerie satria ny lalam-panjakana eto nanay mandeha hatrany amin'ny atao hoe justification hatrany amy conseil municipal resaky ny fiangonana tsy maintsy justifienao hatramin'ny 1 centime près zay le lalàna hoe asina balizy asina arorika ka na de mba te tsy afaka satria le balizy matanjaka be tsy afaka ny ao amitsika tsisy balizy matoky anao zay fa enao ne mpiandry enao olon'Andriamanitra enao olon' Jesosy ka le ty ny lakle taovy zay tianao fa matoky anao zay teo za hoe ry malagasy naify anao naify anao re io lakle tobila de ataovy zay ataony lany fa de matoky an'lahy verina avy any tobila anao tapaka ny resory vaky ny globy ny parabrisy tiatra ny seza moa tsy fantatro fa feno dia menaka ny nanana ina moa izy ty ny nanana raha manonaka tsy hainao tsony ty re tobila navokako teo ka nomenao plein pouvoir iziko olombelona nio mitovy am'le animal sauvage ihany ozany tena haiko mifehan'io fa za matahotra hoe efa voafolako io lion io fa voakely io de zany nanome ronono an'io zany nanome sakafo an'io fatany hatramy fofoko fatany feoko fatany dolo momba rehetra tsisy atahorana miara-matory amiko eo amin'ny alina io lion io ay ve adininao fa c'est un animal sauvage ao anatin'ny rany mihitsy ny
instinct de tueur ao amin'ny rany iny tsy folakao zany iny na de ho dressenao de vozazakely izy mandra-pahafatiny ao anatin'iny le jour izy omenao vahana hiratra am'izay ny masony gagy ianao hoe fa hoe to nohan'le alika be tao ny zanak'le olona paratompon'le biby fa naninona to tsy napoziko za tsy napozina hoany farany tenin'ny zazara mandimersanto avant qu'il ne soit pas trop tard il est urgent de remettre en place une transition équitable apaisée et réellement nationale. Aujourd'hui, plus que jamais, Madagascar a besoin d'une justice indépendante. Io koa zavatra anankiray izay atsipiko anareo amin'ny fitsarana. Tsara ny manao fanadiovana ny am'ireo tsy maty manota ary tokony atao zany. Fa lasa ahoana filazatsika azy manadio trano tsika de aveo nefa ny mitondra kiraro maloto miditra ao de maloto any le trano. Zany hoe tsara le manadio fa le problema le kiraron'le olona manadio mivoaka ny tokotany mitondra an'le fotaka ao an-trano ray. Tiako tenenina sary any ohatra le izy. Ahoana mantany aho ahoana ny ametrahany natao hoe indépendance ny justice mba tsy autorité judiciaire fotsiny fa pouvoir judiciaire. Ahoana ny atonga ny fitsarana io indépendant zany zao chantier ngeza be mila dinina ilaina ao anatin'ny concertation dolo zany fa tsy miankina amin'ny charisme le ministre ohatra zao ministre Fanirisoa zao manana intention tsara izy de raha fa tsy Fanirisoa tsona ary ny rapitso ohatra fa izy andray ohatra hoe rakoto de tsika zany manao seloto hoe engane mba ho ministre tena manao de raha vao tsy ministre tena manao de ahoana de fafanikiotsika tsika zany hoe miankina aman'olona zany ny justice fa tsy miankina amin'ny système ary zay le problème tsy hoe mandrak'izay io ministre fitsarana io iza aiza le système tokony ho apetraka mba hatonga le justice ho indépendant zany zao mbola discours tsy reny sofiko hatram'izao satria justice io mihitsy ny mila fortifiena aloha mba hafanto ny teniny filoham-panjakana hoe zay ny azo toriana any amin'ny justice ny instance ambaratonga voalohany ozy oh mon colonel mahafinaritra be le teninao zay azo toriana fa mba fantatreo moa mon colonel iza ny sa hitory anareo ngazefa le mpanosika kalesa aria tsy ana sabotsy ve sa hitory anao colonel ne rêvez pas mba andao mba ho pragmatique tsika ho réaliste fa tsy mandeha amina émotion fa tena mahafinaritra kosa izy tena olon'ny fitsarana olon'ny tsy misy migasy matahotra fitsarana iza ny sa hitory vo hitory anao tsy fantatra angaza zany ministre zany hoe olon'ny ranony petra tsara lahy tsampy hoaniko lahy zay avery ananina za zanaky ny fianakaviany colonel ranona de tonga de miforotra le vahoaka gasy kely iza ny sa hitory anareo ambony ao iza mba lazao ana eto iza ny sa hitory anareo na isa hito anareo maso ary namono olona taria ary akodaoda tary iza ny sa hitory misy olona zao misy olona miona aminay zay pastera manana dossier ohatra zao sa zay miteny fa matahotra zany le problème eto Madagascar on ne fait pas confiance à la justice satria le système judiciaire mihitsy nefa lo ka nadozonareo hoe azo torina izy oui fa le système tsy miaro an'le mpitory zay ny tikonareo hoe l'indépendance ny justice aloha mila mipetraka fa rehefa mipetraka io indépendance na justice io miena ho azy zatsy miteny hoe foana mandainga koa tsika raha miteny hoe foana ny injustice tena miena drastika io fa mahatonga ny zala tsy maty manota samanao de fantany fa le justice mihitsy no efa sur mesure hoe karazana trondro ohatry zao de tsy ho azo ny ho arato io mihitsiny eritreto sasany zany efa misy grosse mivoaka grosse de justice
en bonne et due forme mahakasika olombe eo amin'ny firenena fa tsy miatra les grosses. Expliquez-moi le fonctionnement. Grosse efa mivoaka tompoko laso tompoko vavy manana an'izany zay matonga teny an'izany eto zay ne mifandray amin'ny olona be deabe fa tena miteny aminay pastera ina anao atao amity le olona ne olona goda be de ozy izy le pastera mpampianatra aminay zay ina ny vaovao pastera hatram'izao de mbola endre tanareo le irafirana eny hatraminy izao dy endre misento fotsiny miandro ny refondation mbola manolofo refondation tsika mbola miandro ny vraie révolution. C'est pas encore ça. C'est pas ça la révolution. Vous nous avez promis refondation tonga am'le vazivaziny mpanao Facebook zay hoe tia ny entanana farana tia ny enta tonga ny entana tonga. Donc za manokana aloha je suis sur ma fin. Miteny ato Zazara Mandeberson, une transition strictement limitée à son mandat. Zay ve ny zava-misy toa ohatrany maheno aho fa zareo rehetra amin'ny gouvernement am'izao dia mieritreritra ny latsaka daholy. Transition ve ty zany fond de propagande no atao am'izao hoe fond de propagande tsy voatery vola fa le poste les fonctions ampiasaina mba afahana mivarotra ny tena ka andresy lahatra ny mpifidy de ahoana moa ny ananako égalité des chances amin'ny olona zay fanomena fonction d'état tamin'ny transition rehefa tonga ny élection présidentielle na législative hoe inona ny mba fana zay moa fanaitsika mba inona ny mba fanataony lahy ka sara tsy manana fonction inona moa no nataoko teo programme no lazaiko raha ohatra ka ilatsaka zany na irakoto na irabe fa ry olona ry izy nomenao ministère izy nomenao présidence izy nomenao législative de inona ataony fond de propagande vo miainga zany le tantara de fa misy diso départ misy tara départ misy lasa aloha donc tanareo fa injustice sur mesure ho ale izy farany de hitsahatra araky ny teny Zazara Mandeberson to aujourd'hui plus que jamais Madagascar a besoin d'une société civile lucide et ferme. Izy adao ny société civile am'izao ohatrany somary mona sa ve efa nanatitra CV de tsy te ho ratsy endrika ka tsy mahazo manao teny maherihery fa mety mikandrakandra chef de région mikandrakandra préfet mikandrakandra o ambassadeur mikandrakandra tsy haiko inona daholo ty poste rehetra ty de aloha manao sous-marin aloha faire profil bas aloha oui zay ny tsy aritra tsy antany lavabe fa zavatra nateriny foko izy rehefa nahitanyty na tonga tsy niomana anao live mihitsy fa namaky an'ity article ny Zazara Mandeberson ty ary sorina be deabe anao andriamatoa Zazara Mandeberson fa mitarika réflexion ilaina ny réflexion ohatry tony mba inorirany réflexion ny olona rehetrarehetra izay matetika moa de tratra ny matraquage amina resaka propagande idéologique eto Madagascar tsy io zavatra nisy anankiray tsy nanazarana atsika malagasy ny réflexion fa nanazarana atsika dia analyse partisane pro Tim pro Sitène pro Michael pro zay tsisy réflexion tsony tsisy analyse tsisy perspective pro ka dia isorana misy olo tsony tsy izy rery maromaro no manao analyse any zao ngasaizy razafy maova anisany tena mpanao analyse azo lazany hoe tenant vraiment tena teknika marina dia zay le izy
misy commentaire ato hoe normal kosa zany aka fitondrana angeny objectif bon ve zany izy ty ry Zourastan bon donc tsy fantatrao natao hoe politika zany tsy fantatrao zany natao hoe politika raha hoe mba haka fitondrana et c'est là le bas blesse ça se voit ny parti politique tompoko de m'éduquer ny citoyen amy lafiny resaka vivre ensemble sy citoyenneté oui misy ny politicien zay hitondra fianjakana tsy manda fa tsy zay ny antony anaovana politique io zany de fa tarazo nahazo atsika no ilay fahazarana hatram'izay hoe za mpanao politique dikan'izay andray fitondrana fotsiny any anome ohatra anankiray aminareo aho any frantsa za tsy miteny hoe ny any andafy ny filamatra fa mba ilaina ihany mijery ny olona rehetra fa tsika niny nosy mpanohitra izany rassemblement national zany any frantsa fantatrareo tsara Marine Le Pen fa tena manomana projet de loi manana expert mandinika andro manana de misy proposition de loi narosony to amin'ny assemblée nationale ok mandeha ny fifandraisan-datra lany ilay projet de loi satria hita hoe mitombona dia lany eo nefany fitondrana en marche miaraka amin'ny Macron no ao zany no atao hoe politique tsy resaka any ivelany zany fa mila mianatra politique ianao rasta mianara politique fa tsy hoe any ivelany standard any politique justement zay misy hoe au Madagoudou zany dia fitondrana inona zany eto zay le zaiko nareo teo hoe lasa fitondrana rébellion eto faction na rebelle fa tsy politicien ce ne sont pas des politiciens fa ny politicien tompoko dia mitadiny atao vivre ensemble sy ny citoyenneté aloha après ny projet de société ny olona tsirairay no ifidianany olonanao am'izay le hoe inona le projet de vivre ensemble zay arosinao izay ny base ifidiananao rehefa aveo fa tsy hoe ampiasaina ny fahefana mba azao ampiasaina ny poste mba azahoana fahefana c'est pas de la politique ça zay ngambany fa misaotra atsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany misaotra ny monsieur Zazara Mandeberson nanome ny ity tsy hoe nanome moa zany fa nalefa ny olona tamiko le izy isorako be debe namana Moustane izay nandefa n'ilay article taty amiko fa tena maromaroa ny olona manao analyse ohatran'ireny satria le gasy matso mandeha amin'ny fihetsepo ohatran'io tenenin'ny olona io miazy ny fony no mitondra ny raharam-pirenena fa tsy ny saina de any akady ny afarana any akady zay ary fa dia samita in'Andriamanitra bonne semaine daholo nomboka herinandro vaovao am'ty herinandro voahiditra ty samita in'Andriamanitra veloma tompoko